Zay angamba ny izy a. Tian'ny malagasy ny jadona ary tia mitady fahoriana ny malagasy. Inona no mahatonga izany? Zao a, andeonay antsika hitanisa fotsiny tonga teo amin'ny fitondrana miafidy beritseranana, tsy hita hoe jadona hoe ahoana, tsy hita hoe jadona hoe ahoana, niongana nidinan'ny malagasy teny an-dalambe. Tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Ratsiraka Didier naharitra amam-polo taonany nefa tsy amin'ny atsapany malagasy fa maro ny jadona napetraky Ratsiraka Didier. Tonga teo amin'ny fitondrana Professeur Albert Zafy, ray aman-dreniny demokrasia, naonga amin'ny malagasy vetivety. Tonga teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy voonga amin'ny malagasy tao anatin'ny didy jadona ratsy ny fikambanam-be internasionaly no nanakana ny ahatongavany Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana tamin'ny 2017. Nandalo teo amin'ny fitondrana Andriamatoa Rajaonary Mampianina, samy nanao zay hitan'ny kibo-daolina na amin'ny malagasy na amin'ny mpanao gazety na amin'ny mpanao politika, samby nanompo ary samby nahatevateva tafala teo amin'ny fitondrana, niala teo amin'ny fitondrana, bonheur fa nandefitra. Tonga amin'ny fitondrana amin'ny alalan'ny force, amin'ny alalan'ny fangalaram-bato Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny didy jadona, ary nataon'ny malagasy sasatsasany amin'ny fomba mahery vaika nametrahana an'izany tovolahy zany. Tena tian'ny malagasy ny jadona, ary sahako milaza aminareo fa ohatran'ny mahafinaritra ny malagasy ny mitady fahoriana, satria vao tsy lasa lavitra akory ilay fitondrana dia tsapan'ny malagasy fa tsy zakan'ny ozapehany, tsy zakan'ny atidohany, tsy zakan'ny biliny, dia mila ongana malakilaky. Torak'izay ihany koa ny tamin'ny Ravalomanana, nandeha ny jadona ny fampidinana tafika, ny gros bras ilako reto mpanao politika midina an-dalambe, araky ny lazaiko hoe anisan'ny efa tratra tamin'izany Andriamatoa Voninahitra Eugène, lako fanagadrana. Nisy an'izay ihany koa tamin'ny Ratsiraka Didier, lako fanagadrana. Fa zaho tsy nanakana ny malagasy ho tia an-Ravalomanana, ary mbola hieritreritra merina an-Ravalomanana, ho tia ny Andry Rajoelina, ary namerina ny Andry Rajoelina teo amin'ny fitondrana.
Amin'izao fotoan'izao raha malagasy dia mitaraina mafy. Tena mitaraina mafy raha malagasy satria ny zavatra mitranga dia ny jadona, ny injustice ary ny fanararaotam-pahefana no manjaka malagasy, no manjaka ao Madagasikara. Zany zavatra lazaiko amintsika. Maninona lasa ny saiko amiko hoe inona ara ny tena zavatra ahoana ara ny tena hoe psikolojia nyreto mpiray tanindrazana amiko reto. Lasa mihitsy ny saiko hoe fa tena atsika ve de tena tady fahoriana ohatran'ireny lezafy e. Efa maro ny teny, maro ny nandahatra hoe tandremo io Andry Rajoelina io, anisan'izany ny tenako. Fa mbola lasa ihany sika menakavy ny lingilingy manamaro isa nanaraka an'izany Andry Rajoelina zany. Mameno isa satria raha tsy feno atsonjom-bela dia ho sarotra amin'ny Andry Rajoelina ny hanao doublon sy ny triplon sy ny karapanondro isan-karazany ahafahana manao an'le opération fangalaram-bato. Zany hoe ny fitiavan'ity malagasy hijery fety, za tsy niteny hoe mifidy azy ianao a. Ary d'ailleurs raha mbola miconfirme ny teniko ny zavatra teneniko fa na Iravalomanana ihany koa aza ny tonga teo e, mbola vao mainka jadona enjanako tahaka an'izao. Averiko, mbola vao mainka jadona enjana tahaka izao. Mahalasa saina zany tsika malagasy hoe ahoana ary tsika ity satria isika nefa ny tena ray minitra de mahita hoe ohatra ny toatsy le araky ny fanarahana no ataon'ity olona ity a. Fa tsika zany tsy afaka mieritreritra mialoha mihitsy hoe tena misy riska rangaha maka an'io dady io. Tena misy riska rangaha maka an'ity boikely ity a. Ty boikely ity nefa hitatsika nataony tamin'ny transition e. Mipoka ny bomba atsy. Misy an'izany atao hoe général bombe zany mihitsy. Ny dahalo me mitombo eran'ny tanàna. Ary tsy résolu mihitsy io. Ny bois de rose mikipakipaka eran'ny tanàna. Ary tsy hita mihitsy io hoe iza ny tena tompon'andraikitra. Ny afera rehetra efa hita tamin'izany fa zay mandeha dia any amin'ny Tico Boy. Tico Bola Boy. Ny afera zay miainga amin'izao fotoana izao dia efa mapara, mais pas ta part. Encore moins votre part. Mais c'est plutôt notre part hozy ry zalahy, nos part. Zany hoe le mapara zany lasa nos part amin'izao fotoana izao. NOS dia misaraka kely PART. Malasa saina ary lasa vinany ianao hoe sao dia mba efa itsika mihitsy ara no mitady an'le fahoriana e. Sao dia mba efa isika mihitsy no mitady an'ilay hito zay enjano amin'ny didijadona. Ahoana moa izy ny ray aman-dreny professeur Albert Zafy zay? Raha vao mifitondrana ozy izy mifamatotra rabola ary Fleury ary zanako ozy dia tadidio fa sarotra amin'ny manala azy eo
ajadona. Tamin'izany fotoan'izay ny tolona nandritsy ny transition. Ary marina. Navita plus de 3 ans, presque mandat ray. Ngiahandry Rajoelina tamin'ny transition. Tsy mbola nisy an'izany teto ambonin'ny tany. Hoe transition, pouvoir transitoire, dia naharitra presque mandat ray. Tsy mbola nisy an'izany teto. Du moins tamin'ny tantaran'ny Malagasy, Madagasikara. Dia eo zany ianao mieritreritra. Efa fantatra, raha ohatra hoe mbola tsy fantatra le Andry Rajoelina, dia tsy mampaninona hoe mba tsy fantatra le Malagasy kosa le izy fa vao fitaka izy. Efa fantatra le Marc Ravalomanana. Sany amin'ny resaka manipulation no resaka ry manaraka. Efa fantatra le Marc Ravalomanana hoe zao ny fomba nitondrahany teo. Dia iny, oui mampara, oui merci mampara. Efa fantatra ny fomba nitondrahany teo, dia iny ianao tsy misy afa-tsy Marc Ravalomanana sy Andry Rajoelina no monsieur devant eo. Voatery nandefitra nijanona ny professeur Berzafy rehefa tratran'ny empêchement. Tsy jadony zany. Voasery nandefitra nijanona ngia ery Rajaonarimampianina rehefa tratran'ny manipulation na coup d'état institutionnel nataony ireto 73 députés. Jery reo tsara ne fa ao anatina tantara 20 taona, même pas 10 taona, 12 taona, misy coup d'état indroa. Na ny tamin'ny 2002 iny ara mbola coup d'état iny nataony Ravalomanana iny, tsy lany na i Ravalomanana na i Ratsiraka Dédié. Ny 2006 mbola coup d'état ihany koa no nataony ngia Ravalomanana, tapotapoka teo, maty ny jiro, tao amin'ny patte d'éléphant, niova ny résultat, lasa ngia Ravalomanana no menina, nefa efa nanomboka tataka be ny valim-pifidianana. Ny 2013, ny 2019, 2018 ny forcena tamin'ny forceps fotsiny ho Andry Rajoelina ny lany, dia mbola feno ihany mamasina miopiazy. Arabaina, arabaina, arabaina. Tonga daholo Renofa nioby anti-futur bourreau. Zany hoe ireto raha ho raisiko ngamba ny tenin'ngia manaraka dia hoe mafy be le manipulation ataon'ny mpanao politika amin'le Malagasy. Le Malagasy koa moa ny manam-pahaizana tokony hanazava ny sain'ny Malagasy, matahotra, miafina, tsy masaky miteny. Ny olona vanina, miafina, tsy masaky miteny, dia hany ka mandaitra le manipulation raha ny tian'ngia manaraka tenenina eto. Mandaitra le manipulation ary hoy le expert anankiray zay hoe les bornes au pays des aveugles sans roi. Jamba le Malagasy, tsy manita-tsaina maro le Malagasy hoe aiza ho aiza mifandehan'ity zavatra ity, ary ahoana ny fitotony ity. Ny zavany Moaly ara efa dinondra Malagasy hoe ity rangahy ity ne no nanagatra anahy, ity rangahy ity ne no nametraka anahy tany Ambalatavoangy. Ity rangahy ity ne no nampiakatra ny vidin'ny lasansy, ity rangahy ity ne no nampiakatra ny vidin'ny vary, ity rangahy ity no miprometra hoe ho kianjan'ny demokrasia eo Ambohijatovo. Zany hoe efa fantatra zany izy mitsamo ireo
dia mitady fahoriana tsika menakavy. Sasany zao lasa migadragadra ho azy satria hanao manifestation amin'ny herinandro valomanana, ary ny sasany mety higadra koa très bientôt manevakeva olona amin'ny tsy fahalalam-pomba sy ny tsy fahalalana lalàna. Manahirana ary tena manahirana. Raha eritreritra fandrosoantsika malagasy dia andaotsika hifampiresaka kely hoe miainga amintsika aloha dia izy ry malagasy malalako sy ry malagasy avako. Miainga amintsika aloha tompoko le izy, fa io tsisy miracle io. Tant que mbola mora ambakaina ohatran'io tsika, tsy moramora va zany hoe ohatra mitohaka amin'ny tendany zany hoe avy-tanin'ny olona lalana, tunnel sous-sol, mandingana ery amin'ny green ray, makary amin'ny anankiray, ny avy andrananao malagasy. Mandalo amin'ile kadiana izy ambany tunnel, vola vaiza daholo zany. Dia marcheur-na tomobile ny Indiany, tapitapoka eo manana tany izy des milliers, pour ne pas dire des millions d'hectares, des millions et des milliards de dollars. Mahafinaritra atsika, tena ohatrany hoe mahafinaritra atsika mihitsy no mandeha manatona olona ahafahana isolelahana dia dokadokafana hoe tsara ny tomobilinao, tsara kosa ny titre iny hoe Fleury Rakotomalaly reprend ses délires, dia lasa koa le fotsy volona tsy haiko firy ny vadin'lery dia Lola Rasomary no teneniny eto zany. Salaka sy ravim-body miaraka amin'ny Mamira Vatomanga. Dia dokafan'ny olona hoe tsara le titre leo hoe ny Fleury amin'io manao hoe mon œil, ohatran'izany le izy eo, dia inona atao ilay inona? Dia izy foronina daholo. Inona moa tsy efa nisoratan'ny Lola Mombahy e? Lazainy afa nanao bois de rose, nefa c'est lui qui mange avec lui tous les jours. Papagana, efa ela zany Lola Rasomary zany tsisy niteny tompoko ary tsy refesy mandidy amin'ny resaka zavatra tokony hazavaina ao amin'ny firenena. Tena lazaiko anareo fa mahafinaritra antsika malagasy no mandeha micréer idéal, micréer demiurge, micréer mpanjakampanjaka dia ny mandondolo any amin'ny olona amin'ny valo maraina aka 50 000 na 100 000. Tena mahafinaritra antsika malagasy mihitsy zany. Fa raha mba hoe andeha mba hamorona any anahy tsy hiakina amin'ny olona io, tsy vita atsika. Kanika na irahan'ny olona hidarika olona raha dia men'ny olona 250 000 francs, 500 000 francs, 1 million de francs, dia iny fa lasa tsisy saina. Mpanao gazety tokony hisaina, tokony hieritreritra, ary any am-pianarana mihitsy dia efa manoratra hoe raha miteny zavatra ianao dia illustreo ny zavatra teneninao, apetrao ny référence na apetrao ny daty namoahana an'ilay boky sy ny zavatra rehetra. Misy mpanao gazety amin'izao fotoan'izao, ny ankabeazan'ny mpanao gazety miaro amin'ny fanjakana. Jamais izy m'illustrer fa tonga dia gras double. Zany indray manko zany hono zany Fleury Rakotomalaly, gras double. Escroc, sa petite semaine. Tena miala tsiny aloha fa tena
Zao a samby nahalalan'izany skandala sofiratsiraka sy Lola Rasomahary zany. Nangina fotsiny ny tena fa tsy te hiditra kafoy azy. Mbola velona ery velona Ramanatsoany, mbola velona India Pierre Oldera, malala tsara izany dossier izany tompoko. Mba tsy hidirako amin'le izy satria izany dossier fa amam-polo taonany, mbola velona ireo olon'ireo, azonareo anontaniana aty Anjorom-bala na aty amin'ny sisiny. Fa mbola ho avy ny fotoana raha ilaina koa ny amin'izany hiresakitsika eto mandritry ny fotoana maromaro, minitra maromaro, hoe iza ary ahoana izany Lola Rasomahary zany. Inona marina? Zay zany ny teny a. Ela ny côtiny Lola Rasomahary ny tany eo Ankatso io anaovana golf. Ela. Tena miala tsiny tompoko miteny ho anareo mpianatra, arovo ny fananam-pirenena. Salaka sy ravim-body amin'ny mamy Ravatomanga izany olona izany. Marary manko ny fony fa hoe fédération golf ny voakitikitiko, zangany nanao hoe membre ny golf nareo. Tsy mahafantatra an'izany a, fa miaraka amin'ny Ambody dia Ambody. Fa tsisy hoe ohatra zao. Lola Rasomahary, Sylvain Rabetsarony, Luc Ratsimbazafy, Franck Legrand, reo no olona akaiky any mamy Ravatomanga. Raha mbola averiny eto foana zany isan'andro ho latsapaka ary ho tafiditra ho sain'ny malagasy hoe ireto zany no fanetry be ny firenena, dia averiny eto foana. Mba efa ampy izay Lola, ampy izay. Petra tsara, efa mba ampy izay, fa tsy hoe isan'andro ianao dia soratsiratanao eo foana ny olona, dia arỳ amin'ny fitsarana ianao mametrize satria ianao namana Ravatomanga, dia hoe intouchable zany nareo, dia izay zavatra soratanareo amin'ny gazety io dia ho tratran'ny hoe anana an'izany atao hoe impunité nareo. Miala tsiny tompoko. Fleury Rakotomalala efa niteny teto foana ary tsy nitrahatra nanomboka tamin'ny 2018 volana Jolay ka tsisy hoe il reprend ses délires. Fa rehefa nahatsiaro voatoany nareo, voatonona ny anaranao sy ireo akolitanao, dia mahatsary marary ary voatona ny vavononareo. Miala tsiny tompoko, fa je n'ai jamais été aidé par Mame Ravatomanga. Au contraire, c'est ma famille qui a aidé Mame Ravatomanga. Tsy nahita an'izany hareny izany izy raha tsy tonga nanambady an'ny Haingo Rakotoniary. Scooby-Doo no nentin'ny tao an-tokantranon'ny havako tamin'izany andro izany. Ary miala tsiny koa tompoko. Fa raha niangan'izany lolo izany dia fantatro ohatrin'ny paosiko. Fantatro ohatrin'ny paosiko. Malheureusement, efa tsy eo intsony Maurice Javonana, fanahy aminaty izany, Arifide Ramanandraibe, Kapitandroka Fils Ramanandraibe, anisan'ny malala koa hoe iza ary ahoana izany Lola Rasomahary izany. Tsara ho fantatry tsika malagasy izany manko.
ilaitsika le manamboatra Andriamanitra kely etsy ananonetsy nefa zavatra tsy fantatra ao akory hoe inona ny tena ao ambadika io bandy io ary ahoana ikofoboa io, ahoana ty bandy ty. Mialatsina toko, efa ampy zay ny fampitahorana isan'andro fanondratana amity ity la gazety manko dia atao fanondratana sy fanaovana délation amity olona zay sendra adversaire na adversaire any amin'ny marché ary ohatra hoe misy appel d'offre ny ohatran'izany de misy olona manome tsy haiko any ambadika any manome tuyau sy ny karazany de petako ely fleurie izy nanoratra faran'izao rehefa tamin'izany niady izay Singara Somaharo amin'ny resaka fametrahana premier ministre dia mba hidiscréditena ana dia nisoratana hoe manao bois de rose. Mialatsiny tompoko amato efa tamin'ny 2013 zany zavatra any fa nilasa tsy fanadino. Efa niteny any Lola ndray andro zay hoe any aoriana any ho averiko amin'ny Lola Daoly ny famerim-bola efa akaiky ny fotoana ity. Matahotra mafy mihitsy izy satria miteny hoe izy indray no miteny hoe satria sao dia adino amin'ny tolona mitsanga any Madagasikara Fleury Rakotomalala fa ny tsy fantany dia nirevy miaingany avaty amin'ny Fleury Rakotomalala. Ampanetreteny zany tompoko. Nirevy miaingy avaty amin'ny Fleury Rakotomalala. Efa niteny hoe rehefa ho avy hiteny hoe vity Andry Rajoelina dia vity izy zay. Fa mbola tsy niteny an'izay tamin'ny Zoma na tamin'ny Lady. Fa rehefa ho avy hiteny an'izay. Jean-Luc Rahaga koa rehefa ho avy hiteny an'izay dia ho hitanao fa mangala droity hoe zinga Patrick Raharmana an'izay fa tsy ho tatinao ny atezera amin'ny vahoaka. Satria dian'izao dia tsara ho fantatry ny vahoaka fa ireto kofboy ireto bandy reto re manko enjana be moa dia 2 minitra fotsiny izy tonga dia mitsimbadika izy dia efa inondray izy pisy lelaka akaikinao eo izy. Tandremo moa tena ce sont des vrais serpents. Fa ampy zay tompoko, ampy zay efa tonga ity ny fotoana rehefa miaraka amin'ny kary dia kary ary rehefa vandana dia kary hoy ny fitenena an'izay. Empaka, marina ianao raha Edme, empaka. Tapitapika eo dia lasa ny golfa ery Amandrembero. Tapitapika eo dia efa lasa ny ny tanin'ny université. Ore olona fa ahoana satria ny olona manao an'io dia matahotra fotsiny hoe tena reto olona reto tsy azo iadivana fa adivay enjana tsy azo iadivana reto. Dia lasa propriété amin'ny université zany fananan'ny université d'Ankatso na hoe université d'Antananarivo. Lasa ny zany hoe ianao zany raha mitapoa aminy any amin'ny fifaninanana amin'ny zavatra any dia difitra ianao ary mandraingirangy. Il reprend ses délires. Ny tiako tenenina dia ry malagasy avako mahaiza ianao mandiny tena.
Ianao ve zany dia ho ala courbette foana. Oui monsieur, oui monsieur, oui monsieur. Lasa ianao namorona roi, lasa ianao namorona demi-urge à la personne de Andry Rajoelina. Problema nefany tsy Andry Rajoelina irery intsony no tonga manjakazaka ao anatin'ilay fitondrana. Manjary misy anaran'olona hafa fandahatra be dia be, ary rehefa tena ferina ane, re tena hoe fehezina zany hoe olona firy izy ny tena tompon'ny fitondrana ao, dia raha misy dia misy eo amin'ny olona valo, raha misy dia misy olona valo. Izany no manjakazaka. C'est de notre faute. Nous les avions créés. Aza miteny amiko ianao hoe tsy anisan'izany zay, rehefa tsy nandeha nifidy ianao dia nama mifidy ihany koa. Satria raha nandeha nifidy ilay 51%, sarotra be, ary tena sarotra be ny andeha angala-bato hoe hanova an'ilay izy, hanova an'ilay résultat. Kanefa naizany anaty izany lalana safidy nataony ihany koa dia hoe inona koa zany raha ohatra sanatria Ravalomanana ny tonga teo. Dia moi je vous dis carrément, c'est du pareil au même. Tu as déshabillé Paul pour habiller Pierre. Bonnet blanc, blanc bonnet. Samy tombony jadony reo. Takininona tamin'izany andro any, ohatry ny adinonareo sady takininona fidedaka reto ty kôbôzy amin'ity le manidy kostara bokotra telo, midolatra re mahatsiravina nena mijery azy zany ere. Bokotra telo dia mety hatramin'ny fantelo, indrindra moa fa le bokotra dimy zany dia midy dôly izy menaka. Fa inona reto bandy reto, ary avaiza reto bandy reto. Nisy zany tonga vanindray ry TGV amin'ity le kiraro mitsoky miakatra. Avaiza tonga vao itony e, avaiza ary inona, avitaiza ny voahantony. Fa zao tsy mahontsona ny raha malagasy zany. Eo zao anao dia mijery an'itony le député Ratsiva iny, dia dégoûté complètement anao mijery azy hoe putain, azafady toko, purée. Un gars comme ça est député. Vous êtes complètement dépité rien qu'à voir comment il s'exprime. Ary tena mitetaka. Nefa amin'izany izy ao anatin'ilay adevitra tena voan'ny Rolando, voan'ny Patrick, ary tena napetraky voninahitra tamin'ny plasiny. Satranao député voninahitra. Un gars dont on ne sait pas d'où est-ce qu'il vient, il arrive là comme ça, il s'émerge. Fa c'est un gars qui tena teneniko anao hoe tena toazeny dôly ny olona. Tenenina amintsika hoe isika no mamorona ny olona loatra nyreny ary aza menomenina amin'ny olon-kafa hoe voafitaka. Hoe voafitaka tena mpamitaka. Fa ianao mihitsy no namita tena. Tsy izao ny fanarahana tamin'ny Andry Rajoelina. Andry Rajoelina afaka ary ny gravy tsy fantatrao akory hoe balaroro, carbonety, misy levure ane zany trevo zany. Efa vao malomaly ianao no nasiny tamin'ny tramway. Zao ny autoroute efa sy ny avenir efa viana, mbola tsy vita ary tsy miainga ihany hatramin'izao. Ny aéroport efa tokony tokanana, mbola tsy tokanana ihany hatramin'izao.
tsy manana vocation amin'izany ianao hoe anao duty free international zany. Dia Frank le Grand izy no nahazo ny marché amin'ny duty free international ao Ivato. Dia asa angambany ho aiza ny duty free tokony ho an'ny inony ty le société miaraka amin'ny Armady. Ry zalahy lasa maître ny duty free. Tiatsika malagasy ny mamorona mpanjaka isaky ny secteur. Tonga indray io dia miforonona indray naina Andretsytoina. Dia zao menatra Antananarivo, menatra raha malagasy tsy mahasamy teny hoe tsy voangona ny fako ary ny savovona ny fako ary ny fokotany ary vo andalovana fofona zao. Ary ny tena mampagaga araky ny tenin'ny gazefara malagasy ty dia zao tena tian-dralahy mihitsy ny mamorona revy ao anatin'ny zavatra tsy mitombona. Averiko. Mamorona revy ao anatin'ny zavatra tsy mitombona. Andao reo hoe ataovy milalao tapoka amin'ny Real de Madrid ne aniseo ohatra hoe saiza le na i Jérémy Morel tonga dia hoe iny fa tonga dia mipetraka défense Real de Madrid. Tena miteny anareo fa tsy mandeha 30 minutes tonga dia mipoaka. Dia ohatran'izay izy hoe olona CPE seconde ny diplômany ny niveau d'études no ampiakarinao filoham-pirenena. Normal ianao raha apokany satria ny zavatra hainy dia mividy olona. Hoe raha vao hafahafa tonga dia miavola beraka reo zandarindreo. Reo no tena pilier atsika. Tonga dia alefa ny vazaha miaro azy eo. Ino miaramila vazaha miaro azy eo. Tsy ohatran'izay koa ny tamin'ny Ravalomanana. Misy vazaha tonga dia tonga avany. Ny avany tonga dia vazaha koa ny teo zany. Dia ny andralahy koa iny koa tonga avany misy miteny hoe serbe reo. Za moa miteny hoe turc. Tiako tenenina amintsika hoe avy amintsika io hoe eo anelan'elan'izay moa dia misy an'ireto le mpiasam-panjakana véreux corrompu. Takany tondry Jean-Éric Rakotoarisoa. Dans tous les cas aloha ny Jean-Éric Rakotoarisoa dia ozy izy hoe tia peste tia choléra. Dia izy amin'reto mety tsy hahafaty ela ozy izy. Dia izay no nataony gagné. Satria ny lavay an'iny raha ny fivoriana miafina dia hoe Ravalomanana ny lany. Dia iny Ravalomanana tonga efa nieritreritra hoe za ny lany zany. Kantsy koa ny volana terina tokony ho any amin'ny Jean-Éric Rakotoarisoa nahodin'le bandy nitondra azy. Tsy tonga tany. Mamorona mpanjaka isaky ny secteurtsika. Ao Antananarivo any amin'ny côté anay zao dia Raoldina. Tokatokafany ery Raoldina dia fa tonga maka 100 000 maraina. Lahatra ny tandrozotra mihitsy mako amin'ny Raoldina. Zay monsieur le député zao mahafinaritra aloha le asanao. Tena mety le zavatra ataonao. Ohatran'izao. Da any ambadika amin'indray député hafa indray. Dia manompo olona. Se ny olona milahatra eny an-dalambe dia iny milahatra dia voasambotra dia any tavela any. Zay mahafanina ny olona amin'ity le ndao say ity satria ity tsy manompo olona. Ary ity tsy mieritreritra ny andeha hoe
Ninga Fleury Kotomalala no juge et parti ka tapitapoka eo izy andeha hanao candidat. Tsy mbola mieritreritra an'izany toko, tsy afaky no juge ianao no sady ho parti. Foroporonina mpanjaka lola, mpanjaka Sylvain Rabetsarona, maître Luc Ratsimbazafy, mon ami Franck Le Grand, de topoindreo. Ilay aloha tsara kosa le sakafo lahy, tena le magret de canard là, il est bon, hein? Ah super, j'ai jamais mangé autant, hein? Tout simplement pour se rapprocher de Mamy Ravatomanga fotsiny quand il est là, de lasa misy olona hoe tsy misakafo le ry de mba tongavanao de lasa mandeha le restaurant. Tian'le malagasy no micréé mpanjakampanjaka ary tian'le malagasy ny jadona. Ka raha ohatra nisy an'ireny tafika maromaro ireny tonga teo Analakely, de aza mieritreritra ianao hoe raha ireo Valomanana no teo fitondrana dia tsy nanao an'ireny koa izy. Mety mbola gravy ireny raha mety hitanao. Ajanony ny famoronana mpanjaka ao anatin'ny fiainanao fa ianao ihany ny vadian'io rehefa ho avy ny tsy mety. Aza de omena sinao raha totsy lafatra hatramin'izao aho ezaka foana fona usao rehefa rerakao nanao ny azo atao fa mahantra aza de omena tsignao raha tsy manaitrana hatramin'izay zao aho de fona fa raha tsy akanjo aho rikonao na ino natao fa maroto aho aza de omena tsignao atseko ny fiteninao hatramin'izay hatramin'izao dia azo foana fona tsy nozarina mbola kasenya efa fantatrao tsy fazave ao kamba
Eny araha, hiditra amin'ny lahadinika vitikevitra faharotsika fa tsy hoe lahadinika akory. Ny zanaka sy ny hoe aza vendrana ihany dia ny hoe raha impulsif na impulsive tokony tsy hanao politika, tokony tsy hisy politika. Tonga nareo angamba dia azonareo an-tsaina hoe iza no zavatra resahana eto. Fa na izany na tsy izany dia ialako tsiny meloha fa tsy hanonona anaran'olona mihitsy aho. Satria indraindray mendrika hotononona ny anaran'olona anankiray. Fa indraindray kosa nefany na manonona ny anarany fotsiny aza ianao dia efa lotika ny mpanara-dianao na ny mpiaina. Fa mihaja kokoa angambany ny tsy manonona anaran'olona. Indray andro izay aho teto tena nanaovako an'izay fandaran'izay dia nataoko ho anatra ho an'ny hafa. Tena nijoro mpananatra satria izao ny ireo olona. Izaho izany no teny anareo hoe raha reny zavatra soratan'ny La Gazety ireny momba ny Fleury Rakotomalala ireny no aty an-dafy. Ka mitory Fleury Rakotomalala, tena sahako miteny aminareo fa savolaina ilay gazety. Nataoko fandaharana manokana teto ny momba ny hoe ahoana izany hoe mpanao gazety izany manoratra na miteny indrindraindrindra na resaka édito na kronika na milaza vaovao fotsiny dia sahako miteny fa ny asana mpanao gazety toko tsy moramora. Tsy ohatra n'io fanaovan'Inkazanora Mambazafy azy io. Ka hoe miteny ianao dia miteny ianao hoe escroc Fleury. Dia amoronanao dossier eo hoe ampino. Taiza mba nampino Mamiraavatomanga izany rangahy. Tena mba ohatran'ny lasa saina amin'izany ary lasa vinany mihitsy hoe sao dia mba marina ary izany. Na nireo masilimonady sotroiny tamin'izany ary mbola izany no mividy azy e. Mamiraavatomanga vao nanomboka nitaingina nitondra an'izany R18 GTX izany. Ny Fleury Rakotomalala efa BMW. I Mamiraavatomanga mbola mandeha tongotra mandeha mianatra eo amin'ny Rasalama. I Fleury Rakotomalala efa lasa lavitra be. Taiza tao amin'ny fiainako, lasa mihitsy ny saiko izany hoe taiza tao anatin'ny fiainako no nampiany Aravatomanga ara-bola. Lasa ny saiko bon. Ny hazavaiko eto hoe sarotra ny asana mpanao gazety izany ary indrindraindrindra miteny hoe takan'izao ataoko izao dia ny teny sy ny zavatra voakanao dia tsy maintsy voalanjalanja avokoa. Hoy Fidèle Razara-Pierre, lasa manana n'ity smartphone n'ity ny olona ozy sy Facebook tadidiko izay dia lasa mpanao gazety daholo ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy ny malagasy ihany io Fidèle ry zandry fa ny olona maro. Mieritreritra izy fa tena mpanao gazety potentiel tokoa rehefa misy manaraka olona 500-600 eo amin'ny devahany eo.
ary de tena malasa saina fa saingy zao ny asana fanaovana gazety de mila fitandremana maromaro. Tsy afaka miteny zavatra ray ianao raha tsy illustrenao amin'ny preuve vérifié na farafaratsiny hoe amin'ny alalan'ny hoe cas avéré. Raha izay mila fitandremana zany ny asana mpanao gazety fa raha tsy zany ianao de any amin'ny varotry ny fody. Faharoa, rehefa tsy mahatohana fo sy saina sy fanahy de aza mitonantonana mandray micro na mandray penina. Ny fanaovana tsy hoe fanaratsiana ireto rahalahy, ireto confrère, tena maro ny mpanao gazety mahay ao Madagasikara. Da azo miteny anao Ivany fa mahay zany. Sylvain Ranjalà zany, Mavo zany. Zany tsisy versé aminao amin'ny zavatra hoe gratuit. Aveo miprofo izy. Tsy zorona leo ohatra ny tondry Ranora Mambazafy. Ny patron no mibaiko azy hoe peo kely lo Fleury de iny izy mipeka. Tsisy ninona, tsisy ninona. Raha tsy voatananao ny fahatezeranao, raha tsy manana self control ianao, raha tsy mametrize ny impulsion-nao ianao, aza mandray micro ary aza mandray penina andeha hanoratra na hanao chronique na hanao éditorial. Surtout amin'ny resaka édito politika na chronique politika. Faharoa zay. Fahatelo, aza vendrana ihany. Raha vendrana ianao zany ka tsy ampiampy le zozoty de aleo mijanona ary aleo miabandona fa manjary miteniteny foana. Sarotra be manko le mandany an'le adiny ray sasany presque tous les jours raha ohatra ianao tsy ampiampy intellectuellement, tsy ampiampy ianao ary tsy de zatra nanao an'izany dissertation anao fa mety hoe fraude tany am-pianarana tany na hoe mety tsy haiko. Rehefa tsy vao maîtrisenao ary tsy ampy ny sujet teneninao de aleo tsy miresaka an'iny sujet iny. Tao averiko ihany. Ny chose politika tompoko de mila fahaizana manadiady ary fahaizana amin'ny fanadiadiana. Satria ny chose politika aveo no mivadika chose publique ary ho avoakanao iny ka raha nofanofa ianao, raha vendrambendrana ianao, mamoaka an'le izy de hoy le rangahy zay hoe petsipetsinao fotsiny ozy izy fa tsisy profondeur mihitsy ny zavatra lazainy. Nareo no mihaino azy eo aloha fa inoko fotsiny zay teninao zay. Satria ny zavatra tena fady ny hoe iny andeha hieno édito na chronique na confrère na consoeur fady aza. Satria quelque part iny tsy maintsy hisy influence amiko fa le zavatra mitranga omaly sy midoboky le izy androany no mahatonga anahy hoe tsy maintsy resahako satria hoy aho hoe mihoatra ny fefy ary tsy
tsy azo avela mandeha fotsiny amin'izao. Hoy aho tamin'ny sabotsy tamin'ny lahady iny zavatra tamin'ny sabotsy iny no dia manimba ny tolona napetraka. Tsy moramora ny mampiditra ao anatin'ny sain'ny vahoaka hoe ny Ravalo, ny Andry Rajoelina asa isan'andro zany tompoko, ary tsy maintsy mahita argument na argumentaire ianao entina ahafahan'le vahoaka mahatsapa hoe tena marina zany tenin'ny Fleury Rakotomalala zany. Niainga lavitra be tsika natongavana tamina point anankiray. Fa ny soparana dia ohatran'izay koa ty zavatra mitrango ty. Lasa fa baraka le tolona. Za zao tena lazaiko aminareo fa saotra n'Andriamanitra mihitsy tsy mbo niditra tamin'izany RMDM zany. Efa hitako lavitra io. Efa hitako lavitra io. Efa hitako lavitra io. Tena nisaotra n'Andriamanitra hoe soa ihany fa tsy niditra tamin'izany lahy. Io ary le nilazainy laho izy tamin'izay. Io ary l'izy fanengy. Zao mila ananana ny capacité d'analyse amina na phénomène anankiray. Miezaka za tsy miteny hoe no ny teniko fa mba asiana nuance ihany izy satria sao de sanatry. Efa nilaza mo aloha miaro azy Andramatoa iny no mampatonga ny Rôly midoboka ny Tanimoro. Jereo tsara ny zanany vitany namoaka azy fa Rôly ve dia tsy vitany kosa rehefa tena hiezaka izy hamoaka azy. Raha tena hoe eritreretana zany hoe tena réel le kamo any. Raha misy zanak'olona ve na misy olona tokony anaovany fitondrana toetra tsy mendrika amin'izao fotoana izao tsy le Ramatoa iny. Sinema fotsiny ino raha ny ditra sy ny jadony ary ny hery eo amin'ny fanjakana ao anatin'ny fanasaziana ny malagasy mitapitapy andeha hanongana azy dia tonga dia any amin'ny zaody ary any amin'ny varotsy ny fody. Fa ny zanaky hianatra maître hianatra ihany ny tsy midiatra dia tsy mametraka fanontaniana anao ve zany? Tsy mahalasa ny sainao ve zany? Hiafinina ary tonga dia direct any Tanimoro. Fanao gazety nefa izay natezitra nateto hoe hiafinina tsisy miaro akory zay vao mikoropaka daholo satria rehefa mikory taniko. Nisy olona voasambotra ny sabotsy mba niantso vahoaka ve hianatra hoe ndao hiaro an'ireo malagasy voasambotra ireo tonga dia direct any Tanimoro ny natory ireo olona ny sabotsy. Fa rehefa ny zanany ny tratra iny amin'izay mikory taniny ianao menakavy. Mila fahaizana mamaky ny amina phénomène politika anankiray na fe politika anankiray hoe ahoana marina. Ny mety fitsaika ny inona ny teneur sy ny aboutissant an'ity fe anankiray ity. Fa raha misy doty tsy mitsefatsefaka. Zany hoe anankiray zany voalohany indrindra tokony hanana qualité na tsy journaliste ary ianao mba hanananao le critère sy l'exigence. Faharoa mba mametriser ny atégéranao ianao sy ny impulsion-nao, ny koleranao. Fahatelo azavendrana. Ilaina ny fananana fahazarana manadiady amina fitrangana zavatra anankiray. Fa apparemment
Areo grave ind'izy. Les 3 critères ont été absents. Ni la qualité journalistique de l'intervenante, ni la maîtrise de ses impulsions, ni ses capacités d'analyser les faits, de décrypter les phénomènes, les messages non dits ont été tous absents. Inona zany ny azo tenenina an'le olona? Raha ohatra ianao andeha hiqualifie an'le olona hoe zao mity zany fiteniko foana tany am-pianarana taloha. Lahy Tiry Fleury toa tsy mianatra mihitsy nefa de lahy le toa afaka foana le aza. Fa ahoana le ty? De zao. Hoy ihany navaliko an'le bany zay. Zao no navaliko hoe zao bainina. Tsy tadidiko intsony ny anarany fa bady avy any Manakary zay raiky lasy tamiko. Mahay koa zany. De hoy ahako taminy hoe zao bainina. Za bainina raha mianatra de ho ampiasaiko amin'ny fiainana iainako na ny fahaizako ary zaraiko amin'ny mpiarabelona amiko. Fa tsy mamaky any andeha haka diplôma hoe manana master zao de manana master zao de manana master zao. Endra mampazafy zanao tsara mako zany. Tsy zay ny mamaiky ahy. Fa haiko le zavatra resahako, le zavatra nianarako, azoko entina tsara eo amin'ny fiainana andavanandro, indrindra any amin'ny asa. Fa lazaiko anareo malagasy, misy karazan'olona de mianatra mafy izy, azahoany an'le diplôme. Fa finalement io diplôme io, rehefa évaluenao le fahaizan'le olona, zéro. Voaingana io ramatoa io ny tena hoe haiko tsenjerana ozy ny procédure en Afrique du Sud. Mais là, on ne parlait pas des procédures. Dans le mode de procédure en Afrique du Sud, on parlait des informations, des renseignements sur les faits judiciables concernant les 73 kilos d'or. Zany efa nahita hoe otra ny mandra ihany ty sipy ty za ve ny argumentaire ny tenena hoe haiko ny procédure any. On parlait des renseignements madame. Talohan'izay zany efa nahita hoe vendra ny ty sipy ty za moa nitazomiko an'arery le izy efa nizaraiko tamin'ny ankamafa eny vendrana le izy ny sipy iny. Tena mialatsiny amin'ilay ao. Misy karazan'olona de tena mianatra mafy izy, azahoana an'le diplôme, azahoana an'le baoritra, ary isaky miresaka izy, ka resy izy ao anatin'le adevitra. Taka an'le cowboy ankiray zay hoe zany mpampianatra e. Sakiny mihetsika eo de mpampianatra izy. Purée, mais t'es pas plus que l'autre. Le bandy ankiray ne mpiasa amin'ny Air France Arlerie. Grille indiciaire zany lavitra be ary ambony lavitra noho ianao. Mais fotsiny le cowboy eo amin'ny fahatsatra mon pauvre, t'avais besoin d'être ministre pour être là. Nisy karazan'olona zany de manao an'izay foana pour se faire valoir. Rehefa resy izy ao anatin'ny adevitra de hoy izy hoe zany mpampianatra. Attention, zany magistrat. Purée, mais de quoi je me mêle? Tonga anao alefanao ny adevitranao public. Zéro manatody. Tena marina, tena zéro manatody. Fa iza ny olona tsy mahalala tompoko. Na bandy kely any amin'ny classe de 3e maro. De sa afaka milaza hoe raha mbola mineur ny zanak'olona de lasa koa misy vendrany ery miteny rehefa rehefa Francesca zany de tsy makarary fa rehefa ny zanaky Andry Rajoelina de makarary. Ndray efa majeur, ndray rehetra mbola mineur. Impirimpiry na andefasanareo sary. Impirimpiry na asianareo ny dénigré ny zanaky Andry Rajoelina, ny zanaky Hery Rajaonarimampianina. Impirimpiry ny aprisianareo ipetaka an'ireny olona ireny. Tant que tsisy profo
miala tsiny tompoko ary d'autant plus mbola mineur ny zanak'olona tsy azonao atao mihitsy ny mipiblie ny sariny na mipiblie momba azy na mandefa rivotra rizy. Ary ny tena mahagravy an'io de zao frantsay reny ankizy reny. Hainy frantsay miaro ny olony tady zay teniko zay. Ka raha hainao le procédure, hainao ny lalàna lalaovinao isan'andro ao, inona no nahatonga anao miteniteny foana? Tsy vao maîtrisenao le impulsion-nao, tsy vao maîtrisenao le koleranao. De raha pitsy hoe ianao torian'ny olona de hoe sanatria ianao migadra, de le olona ndray diso avy eo, tsy ndray mandeha aho aho. Nandefasan'ny olona sary hoe zanaky Andry Rajoelina zao, azafady aho tsy miditra am'izany aho. Na io ara mipirofo tsy miditra am'izany aho. Mbola mineur le zanak'olona, tsy azonao atao mihitsy. Samy hafa izy raha mbola hoe majeur, efa majeur le olona, samy hafa zany. Ary io koa mbola mety misy limitiny ary. Fa tsy hoe tezitezi-pona varianao, vao sambotra le zanak'olona majeur, mbola betsaka anie doty eo anatin'izany e. Tsy indray mandeha mba jereo renyle douane any Australie reny. Fika ny vehivavy de hoe ho ao amin'ny toilette aloha, de videny eo le zavatra, afeno eo anatin'le zavatra. Passeuse izy zao, mule izy am'izay fotoan'izay, mule, MULE. Mialatsiny aho, tsy hoe ferovana na hoe mijery ny kahany zanaky Andry Rajoelina, fa ny kahaniza zanak'olona. Any any Madagasikara any efa nitajoniko tsara ao mihitsy ho avy ny fotoana isy olona gadra bonheur any. Zanak'olona, za zao victime an'izany e. Ny zanako mbola tsy ampy taona no napibliena vehivavy zay, efa hita ny tranony, izy io zazavavy io no mipetraka, iza ny anarany, iza ny sariny. Saingy zao tsy afaka mitory azy ianao zao, satria Andry Zalahy ny fitsarana ao Madagasikara, fa tia Frantsa tompoko, sady tsy any Andry Rajoelina tsy anao ny fitsarana, fa ny fitsarana miaro ny zoan'ny ankizy, ary indrindra fa vazaha nationalité française ireny ankizy ireny. Tena zavatra tena farany tsy azo atao ary fady ireny zavatra enitsika omaly reny ary mivoaka ireny fahafambaraka ary tena manala baraka tena, satria ianao zany raha eritreretina ianao hoe zao le backgroundnao, zao ny parcours-nao, fa tena aller à l'encontre de tous les principes de droit. Tena mialatsiny aho, tena na izany na tsy zany de zao koa nefany zay ny tezy zay, fa ity ny antithèse. Ireto olona reto koa ne de tompon'ny opa e, tompon'ny opa koa ne reto e. Araky ny teneniko anareo zay hoe na izaho zao aho rehefa nileman'ireo tamin'ny taranako, tamin'ny zanako, zany hoe le olona nanao an'le izy avy any amin'ny faritra lavitra amin'ny Paris any, maladroite, de lasa mandeha any tsy falehany le izy. Fa mba azotsika tsaina ve tamin'izany andro? Inona ny tsy opa? Inona ny tsy nahazo ny taranak'Andriamatoa Rajaonary Mampianina?
ny taranak'Andriamatoa Ratsiraka Didier, ny taranak'Andriamatoa professeur Zafelber, fa ny tena akaiky indrindra nataon'ny reto ekipan'ny Armadasy ny mampary reto dia nahazo an'izany voangy raha John Armampianina zany. Namaly ve izy? Mba efa heninao ve izy nanao communiqué? Zay zany tena mahita hoe tsy mahajinto koa. Raha mba vadina filoha ianao, marina tena mahatsapa tompoko. Ary ifonako aminao, ranabavy kely, fa tena micomprendre anao izay no nanaovako an'ity émission ty, nahatezitra an'ireo mpanaraka ahako satria tsy mety zany hoe politika ataon'ny ray aman-dreniny dia ny zanany no aratsiratsianao ary tevatevanao eraky ny tanàna. Tena tsy mety. Zanaky Pierre Bleu majeur tompoko azafady, fa miaraka manao politika amin'ny papany. Tsy mety. Kanefa naiza anaty zany avant d'être reny ianao vadina filoham-pirenena. Tena nila hoe réaction feno fahendrena. Iny zany amiko, vous avez raté l'occasion de démontrer aux Malgaches que vous êtes mûrs et que vous méritez la place de la première dame malgache. Tena vous l'avez vraiment raté et complètement. Élément anankiray voalohany indrindra, rehefa misy zavatra dia il faut jamais réagir à chaud ao anatin'ny fahatezerana indrindraindrindra. Mamaly olona feno fahatezerana, olona feno fasiana, des paroles haineuses, des propos haineux, ohatran'ireny tena mila recul sy communication tena mitombina ranabavy. Saingy izao io manko ny tena hoe mijoro amin'ny maray aman-dreny ianao, satria ny zanakao ne zanaky ny firenena malagasy, zay vao zanakao aloha amin'io statut anao io. Zany hoe raha zanaky Fleury Rakotomalala zany ny tratran'iny, ary c'est qui était le cas d'ailleurs, efa nisy nanao an'iny, dia tsy rarahinao amin'ny maha première dame anao, eo ma tsy mampety an'le izy. Satria tonga dia niraisinao hoe reny ary renin'ireo zaza ireo anao. Tsia tompoko, tsia. Any amin'ny voalohany dia tokony ny zanaka malagasy mihitsy nitondranao azy, fa vous l'avez prise pour vous, alors que vous devez protéger les enfants malgaches, les mineurs malagasy. Fa tonga dia niraisinao hoe zanako ihany izy. Zay manko ny tsy fahaizana communication tompoko amin'ireny atao hoe communication institutionnelle ireny. Zay zany teny aminao Andriamatoa Andry Rajoelina, ovay ny communicateur anao fa tsy mahay, na ny communicatrice-nao. Tsy mbola nisy fitondrana narovan'ny Renaka tsy ny Samborina teny amin'ny tanimbary. Tsy mahay ny communicateur anao. Zanaky ny firenena malagasy aloha ireo ankizy ireo, zay vao zanakao. Raha any amin'ny farany ianao menteny hoe ary azadino fa zanako koa reo, dia izay. Satria Androanomaly anie zao tamin'ny Lahady, rehefa tezitra teto hoe nisy fianakaviana nidorana tany amin'ny faritsy Betsoko iny, Vohimary, Benoniky.
tena tsy naheno anao a madamo mialy hoe tany ianao a tena tsy naheno a zay no mahatonga ana amin'ny teny hoe ny anao no mamaiky anao fa tsy ny zanaka malagasy ary teo ianao ny traino teo ianao ny traino satria tokony raisinao amin'ny mahazanaka malagasy azy aloha zanaky ny firenena malagasy azy ireo ankizy ireo izenao hoe ny zanako ary zany ataonao an'izany fa maika fa ny zanaky ny malagasy ao ariana kely ianao zay mieritreritra andeha ho filoham-pirenena io fa niraisinao sehatra taty amin'ny sehatra ambany de ambany le izy de hoy aho hoe ary lasa saina hoe fa iza raha manolotsaina nyty mialy rajelona ity nerazakandisa tena tsy mety iny madama tsy mety iny communiqué anao iny zay manko no mahatonga ny fandaharana ndao sahy mahasitona ny olona satria ny antony de zao eto rehefa tsy mety de tsy maintsy lazaina izy tsy mahamety azy de no tompo maso kely tsika amin'ny Canava zao de tohizatsika ny fandaharana avy eo dahara
decrease. Why tantana kwanina meanwhile, Vaisi Fanatina decrease. Why tantana kwanina slinging cheese, Tazama sisa swata kibiti wai tazama wai bila faisi fandatina away and now Eny ary, ny resaka kelitsika momba ny berija, nisy nanoro oatra tamiko nareo toko fa miala tsiny aho fa be dia be loatra lasa le mesazy fa mba avereo ny soratana avy eo mba ahafahantsika manampy ny berija dia satria efa nalefa n'le mamany amiko ao manko le vola le numéro dia tonga dia alefanareo direct tany aminy tsy mandalo aty amiko. Misy miteny ato hoe arena ozy 7 taona sy tapany mandray 20 taona ny volana juin. Fa ilay mitabataba sady tsy renin'ilay voasambotra no tsinotsinona aloha dia ohatran'ny olona tsy ahivavaka. Ka izao na hoe majeur ary le zanak'olona dia na izany zany tsisy afaka mitory mihitsy le zanak'olona sy ny karazany mangataka pirofo amin'le zavatra mitranga. Ny za zany ny tena miteny hoe ny zavatra conseil atolotro ho an'ny nanao ny acte voalohany indrindra dia tonga dia mifona miala tsiny ampabe-maso fa tena miteny ianao madama fa sahirana amin'iny zavatra nataonao iny ianao, tena sahirana ianao satria ianao manko mety hiteny hoe mahainao loatra le lalàna fa zay koa izao manko nolazaiko taminao indray andro hoe ny ianao mety ho haiko ary tsy afeniko anao fa haiko le lalànanao fa ny zavatra haiko tsy hainao. Fa niteneniko an'izay madama io, ce jour-là elle n'a pas compris, elle n'avait pas compris. De là elle continue à faire des dégâts, à faire des conneries. Fa dia anazy iny fa raha mety re tompoko ramatoa mialy Rajoelina tena mpanetretena mifona aminao zahay eto amin'ny ndao sahy sincèrement fona re zay satria ny antony dia zao mbola manan-janaka kely izy iny ary tsy mahamenatra anay ndao sahy ny mifona amin'ny toerany. Manana fonireny koa ianao ramatoa mialy Rajoelina ary ny zanaky ramatoa iny tena mbola raha misy dia misy angambany atao hoe 2 taona na 3 taona tompoko. Manana fonireny koa ianao mahaiza mahay mamela heloka tompoko. Une seule condition kosa aloha manao fifonana ampabe-maso ho anao izy dia mba mandinika ianao amin'izay. Ramatoa mialy, mahaiza mamela heloka tompoko fa tsy ho faty atoko amin'izany ianao fa vao maika ianao hivoaka amin'ny fahendrena. Saotra meloa madame mialy Rajoelina.
ufanekeke tonachena itire yawe manulu tena atsanga kumtama ufanekeke tonachena Tiako hitatsika ny fitaovana manomboka miasa atao hoe tsy maintsy amorona studio anankiray tsika aorianao, fa tiako aseho atsika hoe mari-pikarakara ny fandarana ndao-sahia tahaka an'izao ny jiro be miasa ato amintsika, efa manomboka meo professionnel foana tsika ary misy mpikarakara ny amin'izany tompoka. Mba ho jerenareo, misaotra ny mpikarakara rehetra ary ny mpanampy, misaotra anareo manome vola tonga dia direct any amin'ny avocat, ary misaotra antsika rehetra tena tsy afenina fa ianareo ny tompon'ity fandarana ity, ary izay mihitsy ny matimatesako hamoaka zavatra tsara ary ny tsara ihany ho antsika rehetra eto. Jereo kely anie e. Io ny voalohany, projecteur professionnel io a, dia koa ny faharoa a, dia io ny fahatelo a, tena misaotra betsaka tompoko ary misaotra tahian'Andriamanitra nareo malala tanana manampy reny, na amin'ny ara-pitaovana izany na amin'ny ara-bola any amin'ny avocat sy ny investigateur. Ny zavatra tiako ho fantatrareo dia izao: efa nirecruter investigateur tsika ary efa miasa izy amin'izao fotoana izao. Tsy azoko atao hoe toeranaiza ny esany, tsy azoko tenenina satria mety hanimba ny ankety na ny investigation izay ataontsika, fa efa miasa ny investigateur na investigatrice amin'izao. Samby ho tahian'Andriamanitra daholo tsika rehetra, ary atolotra antsika menakavy ity hira ity hoe fanekena, satria tena very fisaorana anareo rehetra. Tena misaotra betsaka tompoko a, tahian'Andriamanitra daholo tsika menakavy. Ho an'ny olona manelinely-tsao amin'ny resaka vola, izao re tompoko e, izay mihitsy ny tsy andraisako vola mandalo aty amiko aty, fa raha fitaovana ohatran'izao no tonga dia menareo arabasoa arabatsara, fa ny resaka hoe vola tonga dia any amin'ny avocat no mandeha, fa tsy mandalo aty amin'ny fleurirako eto malala tompoko. Mahenoheno aho manko amin'izany. Tandremo ihany koa fa ny ataony ratsy amin'izao fotoana izao dia manoratra any amin'ireto le tena mpanaraka akaiky amin'ny fandarana sahia sy ndao, dia manaratsy mamorona n'ity lainga rehetra ity, fa manomboka miverina aty amiko ny feedback-n'izany, fa mampitandrina antsika ihany aho hoe zany ny fomba fiadin'ny adversaire politika antsika. Makarary ny andohan'izy ireo mihitsy ny hoe tsy fantany hoe aiza ho aiza marina itsika ity, dia sokirina, aratsiana, ary ezahana ampitehana mihitsy any aminareo mpiaino. Ary fantatr'izy ireo fa ianareo ireo dia anisan'ny tena izay no mahatonga anahy tsy mandokandoka anareo eto intsony, satria ny antony dia izao: rehefa avy mandoka anareo aho dia anoratany zareo fa ry zalahinareo. Dia efa misy olona marivo salosana, tratran'izany atao ahoana? Rehefa mino ny olona any ambadika any izy tsy dia mampanino ahy loatra. Za koa efa miteny fa niany zavatra halako indrindra
dia manambitamby olona amin'ny convictionko. Je préfère que les gens ils viennent vers moi avec leur conviction, mais pas la mienne. Zay ny amin'ny principako tokoko dahorintsika fanekena SLKM. Atsangako ny tanako Jesosy. Atsangako ny tanako. Ufanekeko eto anaty anao. Ufanekeko eto anaty anao. Tompo itire Yahweh. Itire Yahweh. Manolo tena. Manolo tena. Atsangako ny tanako. Atsangako ny tanako. Ufanekeko eto anaty anao. Ufanekeko eto anaty anao. Tompo itire Yahweh. Itire Yahweh. Manolo tena. Manolo tena. Ilay maditsaka. Nanao zay ratsy indrindra teo imasinao indrindra teo imasinao. Nanara-potokoka nefa. Nanara-potokoka nefa izao. Ratsy teo ianao Jesosy anambindrisy. Ny fiainako efa potikasiny. Nampisehoanao zava-mahagaga. Nampisehoanao zava-mahagaga. Nafanao tamin'ny loza izay nitranga. Nafanao tamin'ny loza izay nitranga. Nampandalovinao omeny sy lelafo. Haireny sady kapokano. Atsangako ny tanako Jesosy. Atsangako ny tanako. Ufanekeko eto anaty anao. Tompo itire Yahweh. Itire Yahweh. Manolo tena. Manolo tena. Ilay maditsaka. Anio Jesosy. Anio no anorenako ny voatiko eto anaty anao. No taminao ka voatonanao. No samborinao ka resinao. Koeky Jesosy atsangako ny tanako. Ufanekeko eto anaty anao. Asanatry ny feoko Jesosy. Asanatry ny feoko. Anambarako ny voatiko. Anambarako ny voatiko aminao. Tompo itire Yahweh. Itire Yahweh. Andranomaso miantoraka aminao. Andranomaso miantoraka aminao. Asanatry ny feoko. Asanatry ny feoko. Anambarako ny voatiko aminao. Anambarako ny voatiko aminao. Tompo itire Yahweh. Itire Yahweh. Andranomaso miantoraka aminao. Efa ratsy ao nefa mbola tianao ihany. Resy latra ka hidro mitomany. Matsiaro farany adalana sy ireo ditra. Zava-bona faty antokano. Tsy andeto izay lasy itsona. Tsy andeto izay lasy izay itsona. Manao ny antso sy ny asanao. Manao ny antso sy ny asanao ambony.
Sia mandiri sini jasa tukuo unera kunilasa Masana chunfewa kutesosa tu Ifeuku Manambaraku Manambaraku Nifuate kwa minawe Itire yawe Itire yawe Ajanu masu nyantura Ajanu masu nyantura kami Tuko Itire yawe Itire Ajanu masu nyantura kami Ajanu masu nyantura kami
Eny arava dia anao veloma antsika menakavy a mandram-pioana daholo tompoko. Ny teny androany tsy midika hoe raha miaro ny ankizy malagasy, ny fiarovana ny ankizy malagasy raha mihaino tsara ianao ny zavatra lazaiko tao. Zay vao mandalo any amin'ny resaka hoe ino izy teo, vao mandalo any amin'ny resaka hoe tsy azo atao ny manabaribary fiainana olona, tanora ary indrindra mbola misy tsy ampitoana izy ireo. Misy olona manko ato dia mandray diso foana hoe satria zany hoe amin'ny maha-frantsay an'ireo olona ireo dia tsy azo tenenina. Afaka miala anao Madame José Cyril, tsy olana mihitsy. Tsy izany nanaovanao chantage aminay eto. Vous dégagez, vous prenez la sortie, il n'y a pas de souci. Mandram-pioana daholo ary tompoko, veloma daholo a, mandram-pioanao. Samy tahin'Andriamanitra daholo.